Bonjour daholo tsika rehetra ny tokantrano any a. Bonjour bonsoir daholo ty fahasoavan'ny tompo sy ny fiadarany ho amintsika mandrakariva. Irosindratsika ny lesona zany a, ary ny lesona zay nresantsika farany iny a namarana ny toko faraika amby folo tsika ny amin'ny fitrovana ny trompetra, ary hiditra indray zany tsika ny amin'ny toko faharoamby folo amin'ny tean'io ty a, satria eo zany ny atao hoe ivombesatry ny bokin'ny apokalipsy. Manambara ny zava-miafina momba ny Satana zany ny lesona eto. Zay ny zavatra tena manao ny resahana eto zany, ary tsy zakany Satana mihitsy ty fampianarana ety zany. Satria manambara anazy satria izy miafina izy. De apotranao ny maha izy hoe iza marina le dragona eto, de tena tezitra sy rongotra izy ary tsy zakany ty fampianarana tika. Apetratsika ambavaka zany a, ary fanahany tompo hiasa amintsika amin'ny lesona izany. Ivavaka ary tsika. Jehovah Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry Isaka, Andriamanitry Jakoba, mankalaza anao zay ray midera anao ary manome voninahitra anao. Misaotra ray fa mbola nomenao tombonandro izay nomenao fotoana ahafahanay hiaraka hivavaka, ahafahanay hianatra ny teninao. Eny tonga tokoa izay amin'ny ivombesatra ny bokin'ny apokalipsy, zay zava-miafina kanefa ahariarinao. Sokafy ny fonay ray amin'ny alalan'ny fanahinao, sokafy ny fonay hamantaranay ny sitraponao. De aoka ny fanahinao no hitantana anay eto, anolontsaina anay ampianatra anay. Isory ny fahendrena amin'ny maha-olombelona na ny fahalalana, faoka zay tarian'ny fanahinao ihany no ho tanteraka eto. Izay izay miaraka eto de mpanompo tsy masoa ary tsy mahatoky eo anatrehanao. Eny raha io, kanefa misaotra anao zay fa noho ny fahafatesanao Kristy de enao nefa namonjy anay. Fa raha tsy maty ianao de tsy tonga ny famonjena anay. Ka ninona fahalemenay, ninona tsy fantanteranay, ninona mety mbola nalavo anay indray de ifonanay aminao ray. Mamindrafo aminay, mamelany elokay. Mifona tompony amin'ny elokay sy ny tsy famarinanay rehetra. Diovy amin'ny ranao zay Jesosy io ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao zay ho afa-keloka. Ary eo kaniny fanahinao tompo, tantanay amin'ny marina rehetra ary marina nafaka anay tsy andefo. Ilay devoly Satana kosa, zay hoentina mandrava, manakorotana, zay mitondra fampahoriana, ninona asany devoly hoentina manafika anay na amin'ny lafin'iny na amin'ny lafin'iny, na ara-pahasalamana, na eo amin'ny fivelomany, na eo tokantrano, na amin'izao fampianarana izao, na amin'ny lafin'ny teknika na ny fifandraisany. Ninona zanatsipika nefan'ilay ratsy hoentina manafika anay, de le vonina noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy zany tsy manan-kery tsy manam-pahefana. Lasa ny afo mandevona Satana sy ny asany rehetra ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Ravy Satana ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izay voalaza rehetra teo. Efa levony Satana sy ny asany rehetra ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy. De rainy ianao Andriamanitra ray, kalazay ny naranao, mena voninahitra ianao tompo. De mangataka aminao zay ray io, anjakao tompo izao toerana izao, anjakao ny tenanay tsiraray avy, amasino izay. Ko de mampianara anay ray ny teninao anenao amin'ny tian'io ty, fa vonikely ray zay mpanomponao. Enaran'i Jesosy na andratanay zany vavaka zany ray teto anatrehanao. Alleluia. Amen. Iroso ary tsika ny amin'ny lesony. Hiditra zany tsika ny amin'ny toko faharoambin'ny folo izany a, de resaky tsika ny amin'le hoe pivot de l'Apocalypse na hoe ny ivombesatry ny bokin'ny apokalipsia izany. Teny Sotra Masina nefa de milaza manao hoe sambatra zay mamaky sy miaino ny bokin'ity faminaniana ity ka mitandrina zay voasoratra ato anatiny fa atongotra ny andro. De hiaraka amaky indray zany tsika eto a, vakitsika indray zany le izy a, Apokalipsy toko faharoamby folo. Apokalipsy toko faharoamby folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo no vakitsika. Apokalipsy toko faharoamby folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo.
ny amin'ny vehivavy mitafy ny masoandro izay nenjehny dragona ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra dia vehivavy mitafy masoandro ary ny volana ny eo ambanin'ny tongony ary misy satry-boninahitra kitana 12 amin'ny lohany sady be voka izy ary mihetry jaza izy ka mitaraina satria marary fatratra efa hiteraka ary nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra ka indro nisy dragona mena lehibe manandoha 7 sy tandroka 10 ary misy diadema 7 eo amin'ny lohany ary ny rambony dia manala ny apatelony kitana amin'ny lanitra ka manjera ireny amin'ny tany ary ny dragona mijanona eny atrehan'ilay vehivavy efa hiteraka mba andrapaka ny zanany raha vao teraka ary niteraka zazalahy izy izay efa hanapaka ny firenena rehetra amin'ny temby ary ny zanany novonjena faingana nakarina hoany amin'Andriamanitra dia hoany amin'ny seza fiandrianany ary vehivavy kosa nandositra nakany anefitra izay nisy fitoerany namboarin'Andriamanitra mba ho velominany 720 andro izy ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy Satana izay mamitaka izao tontolo izao dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy ianareo feo mahery tany an-danitra nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamantsika ary ny fahefan'ny Kristy satria nazera ilay niapanga ny rahalahintsika dia ilay miapanga azy eo anatrehan'Andriamanitra andro aman'alina ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rahanjanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nakamaminy ainy intsony izy na dia ho faty azy ary noho izany mifaliry lanitra sy ianareo izay monina ho aminy loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny ary efa hita n'ilay dragona fa nazera tamin'ny tany izy dia nanenjika ilay vehivavy niteraka ny zazalahy izy ary ilay vehivavy nomena ny elatra roa any voromahery lehibe anodinany ho any anefitra ho any amin'ny fitoerany izay hitaizana azy fetrany ray sy fetrany roa ary atsasaky ny fetrandro mba tsy ho hitan'ilay menarana izy ary ilay menarana namoaka rano tamin'ny vavany toy ny rika anaraka andra vehivavy mba indao sy ny rika izy nefa ny tany namonjy andra vehivavy fa ny vavany tany ka nitelona ny rika izay navoaka ny dragona tamin'ny vavany dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady amin'ny zanany sisa izay mitandrana ny didin'Andriamanitra sy ny filazana any Jesosy. Izay indray zany ny mikasika an'iny vaky-teny hitantsika teo zany izy fa ny fahitana zany izay nomena antsika dia zao hoe nomena fahitana vaovao indray zany ijonina dia ny fahitana izay hitany dia fahitana tany an-danitra zany fahitana any an-danitra nomena azy raha mamakytsika leo andininy voalohany teo dia ozy izy ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra ozy izy zany hoe nomena famantarana nisy famantarana nomena ny jonina indray zany tany an-danitra naseho anazy fahitana vaovao dia ny fahitana izay hitany eto zany dia nahita izy nahita vehivavy izy nahita izy dragona dia miresaka ihany koa ny zanak'ilay vehivavy sy ny taranany zany inona ary ny hevitra nyzany indray eo anatin'ny lesona zay resazy inona ny hevitra nyzany rehetra zany zany hoe tia vaky teny ity zany kode tia vaky teny ity raha tsy malala zany ianao dia tsy fantatra eo zay mahatonga antsika tany amin'ny fanomboana ny bokin'ny apokalipsitsika dia efa nianatra reny symbola reny na kody reny hoe inona moa ny hevitra n'izao zavatra izao izany ka eto zany raha miteny izy eo amin'ny andininy voalohany raha vakitsika ilay andininy voalohany dia ahoana izy izy amin'ny andininy voalohany eo ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra dia vehivavy mitafy ny masoandro ary ny volana eo ambanin'ny tongony ary misy satry-boninahitra kitana 12 amin'ny lohany miresaka izy ny amin'ilay vehivavy mitafy masoandro zay zany ilay fahitana hitany jonina vehivavy mitafy masoandro ny volana eo amin'ny tongony ary misy satry-boninahitra toy ny kitana 12 izy eo amin'ny lohany izany raha ohatra zany ka vehivavy jerenao amin'izao zany io zany ohatra ny hoe vehivavy mitafy masoandro dia vehivavy mamirapiratra ny volana eo amin'ny tongony ny manana ny satry-boninahitra mikitana 12 dia ny zavatra hitanao dia ohatrany hoe mijery an'ireny mpanjaka reny zany ianao ohatrany hoe reine d'Angleterre reny
na princesse d'Angleterre reny malaza be am'izao fotoana zao reny zany manerana an'izao tontolo zao de reny ny olona mantsy mijery an'ireny de mivanaka sambatra ry le olona jeren'ireny zany de zay zany vehivavy mamirapiratra zany izy ty feno voninahitra zany le vehivavy zahatra hitantsika nefa rehefa nianatra amin'ny boky ny apokalipsy tsika de zao rehefa nianatra an'ireny symbole reny zany tsika na hoe code de hoe rehefa nianatra ny vehivavy tsika de hoe inona ny hevitry ny vehivavy rehefa nianatra ny vehivavy tsika de hoe ny vehivavy de manao hoe ny fiangonana ny vehivavy raha miresaka vehivavy zany amin'ny code ny boky ny apokalipsy de hoe fiangonana raha miresaka vehivavy nefa ianao de inona ny zavatra hita amin'ny resaka hoe vehivavy zany inona ny vehivavy zany reny mpianakaviana ihany koa ny vehivavy no miteraka ary ny vehivavy vady ny vehivavy ity fiangonana ty nefa izy ty fiangonana ity fiangonana ity zany vadin'Andriamanitra zany izy ty na fiancén'Andriamanitra ty fiangonana ity vadin'Andriamanitra na fiancén'Andriamanitra de jereo tsara angely izy fa zao ny tenenany azy ohatra ty amin'ny Isaia 4:7 raha isika kely Isaia 4:7 Isaia 4:7 de zao no ilazany azy eo amin'ny 5 sy ny 9 jereo tsara 5 sy ny 9 fa ny mpanao anao no vadinao Jehovah ny tompony maro no anarany ary ny iray masin'i Israely no mpanavitra anao Andriamanitry ny tany rehetra no anarany fa Jehovah efa nampody anao izay tahaka ny vady efa nafoy ka ory ara-panahy ary tahaka ny vady novadiana hatry ny fonombola tanora fa efa napetraka hoy Andriamanitra ao de ahoana izy amin'ny 5 tapany voalohany fa ny mpanao anao no vadinao Jehovah tompony maro no anarany ary ny iray masin'i Israely no mpanavitra anao zany hoe Andriamanitra zany no inona Andriamanitra no vadin'i Israely no vadin'Andriamanitra zany Israely no vadin'Andriamanitra satria Andriamanitra mihitsy no nifidy Israely ho vadiny izany de raha mijery koa tsika ty amin'ny testamenta vaovao de ampitahin'i Jesosy ihany koa ny vehivavy amin'ny fiangonana ary ampitahin'i Jesosy hoe ny vehivavy vadiny lahy ary ny fiangonana vadiny Kristy jerentsika kely zay ty amin'ny Efesianina 5 ndray tsika mijery an'izay Efesianina 5 ny andininy 12 ka hatramin'ny 15 de tsika any amin'ny Efesianina 5 ny andininy 12 ka hatramin'ny 15 de zao mivaky ny teny ianareo vehivavy manekena ny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo fa ny lahy ny lohan'ny vavy de tahaka ny Kristy ny lohan'ny fiangonana ary izy no mpamonjy ny tena fa tahaka ny aneken'ny fiangonana ny Kristy no aneken'ny vavin'ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra ianareo lehilahy tiavany vadinareo dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nanolorany tenany amonjy azy de jereo tsara ange le fampitana zay ataon'ny Kristy ao izy eo amin'ny 20 ianareo vehivavy maneke ny vadinareo izy tahaka ny anekena any tompo raha manaiky any tompo zany nareo de aoka ozy izy tokony anaiky ny vadinareo ihany koa inareo de toy izany fa ny lahy ny lohan'ny vavy de tahaka ny Kristy koa ny lohan'ny fiangonana fampitana ny Kristy sy ny fiangonana zany ampitahina ny lahy amin'ny vavy amin'ny eo amin'ny fanambadiana zany de toy izany lay vaky teny de raha raisitsika leo amin'ny andininy 15 de ono izy ianareo lehilahy tiavany vadinareo de tiaka ny tiavany Kristy ny fiangonana tsika lehilahy zany de zao tiavy ny vaditsika izy tahaka ny tiavany Kristy ny fiangonana eo zany de tena aseolo mihitsy le fampitahana hoe le fiangonana zany de zao vadiny Kristy na hoe vadin'Andriamanitra le fiangonana ampitahina amin'ny fanambadiana zany zay mahatonga le hoe ilay vehivavy zany de maneho le fiangonana ary le fiangonana zany vadin'Andriamanitra vadiny Kristy
andray ohatra kely any koa tsika eo amin'ny Matthieu 5:20 mbola jerentsika kely any. Matthieu 5:20. Nahoana izy Matthieu 5:20 dia ny andininy raisitsika ny andininy voalohany. Tantaran'ilay Virjina 5 adala sy 5 enjy. Dia ahoana izy? Ary ny amin'izany ny fanjaka ny lanitra ozy izy dia ho tahaka ny Virjina 10 izay nitondra ny fanalana ka nivoaka hitsena ny mpapakatra. Dia amin'ny teny frantsay moa inona ny ilazana an'ilay mpapakatra dia hoe l'époux. Ny fanjaka ny lanitra izy dia hoarina tahaka ny Virjina 10 izay niomana ka hitsena n'izy zany, hitsena ny vadiny. Hitsena ny vadiny. Eo zany izy le fampiarana mihitsy le fanambadiana. Raha te hijery moa tsika mikasika ny tantara io zany dia afaka vakitsika hatramin'ny andininy 7:10 mihitsy zany izy io. Satria hoe noarina amin'izay mihitsy zany ilay fanambadiana. Ary farany ho jerentsika zany dia aty amin'ny Korinthiana 2:12. Korinthiana 2:12. Dia vakitsika ny andininy 2. Dia eto indray ny apôstôly Paoly no miteny eto. Dia zao ny tenen'ny apôstôly Paoly. Fa fahasari-piaro araka an'Andriamanitra no mahasari-piary ahy aminareo. Fa nataoko fofombadiny lehilahy iray ianareo mba hatolotro tahaka ny Virjina madio ho an'i Kristy. Fa fahasari-piaro an'Andriamanitra no mahasari-piaro ahy aminareo. Fa nataoko fofombadiny lehilahy iray ianareo mba hatolotra tahaka ny Virjina madio ho an'i Kristy. Ahoana izy ny apôstôly Paoly? Zany hoe rehefa nitorina ny filazantsara ianareo. Dia zao, nataoko inona? Nataoko fofombadiny lehilahy iray ianareo mba hatolotro tahaka ny Virjina madio ho an'i Kristy. Zany hoe natolotro vadin'i Kristy ianareo. Fiangonana vadin'i Kristy. Eto nefa le sary zay aseho zany efa hitatsika zany izy teo iny. Ny sary zay aseho hitatsika eto nefa dia zao hoe ilay vehivavy izy maninona mitafy masoandro. Ny volana izy eo amin'ny tongony ary manana satro-boninahitra kintana 12 izy. Dia io sary aseho iny nefa zany mampatsiaro fahitana anankiray ao anatin'ny soratra masina izay any amin'ny testamenta taloha. Dia ny nofiny Josefa izany. Dia raha hitatsika izay nofiny Josefa zay dia asehony eo hoe inona io masoandro sy volana ary kintana io zany. Dia jerentsika aty amin'ny Genesis 7:30. Genesis 7:30 dia vakitsika ny andininy 7 ka hatramin'ny 1:10. Genesis 7:30 dia ny andininy 7 ka hatramin'ny 1:10. Zao ny vaky ny teny eo anaran'i Jesosy. Ary nanonofindray izy ka nolazainy tamin'ny rahalahiny dia hoy izy, indro nanonofindray aho, ary indreo ny masoandro sy ny volana ary ny kintana 1:10 ny ankohaka teo anatrehako. Ary nambarany tamin'ny rainy sy ireo rahalahiny koa izany. Dia niteny mafy azy ny rainy ka nanao taminy hoe, manao ahoana izany nofy? Efa nonofisinao izany. Moa ho avy tokoa va aho sy ny reninao ary ny rahalahinao ka iankohaka amin'ny tany eo anatrehanao. Dia nialina azy ny rahalahiny fa ny rainy kosa nitadidy izany zavatra izany. Rehefa nanofy Josefa dia inona ny zavatra hitan'i Josefa? Dia hozy izy Josefa, indreo izy ny masoandro sy ny volana ary ny kintana 1:10 ny ankohaka teo anatrehany. Dia rehefa nambarany tamin'ny rainy sy ny rahalahiny zany dia azony rainy le hevitra n'le nofy. Dia hozy ny rainy nanao hoe andininy 10 tapany 2 dia niteny mafy azy ny rainy ka nanao taminy hoe, manao ahoana izany nofy efa nofisinao izany? Moa ho avy tokoa va aho sy ny reninao ary ny rahalahinao ka iankohaka amin'ny tany eo anatrehanao? Izany hoe ilay masoandro zany maneho an'i Jakoba, ilay volana maneho an'i Rael, ny kintana 1:10 maneho an'ireo rahalahin'i Josefa 1:10. Ka raha vao miresaka zany hoe ny volana, ny masoandro, ny volana, ny kintana dia maneho an'ilay fianakavian'Israely zany no resahana eto. Izany hoe ilay vehivavy zany hitatsika eto amin'ilay Apokalipsy 2:12 andininy voalohany manao hoe ilay vehivavy mitafy masoandro izy ny volana eo amin'ny tongony ary misy kintana 12 eo amin'ny lohany.
dia maneho an'ilay zanak'Israely zany io le vahoaka an'Andriamanitra zany ka le vehivavy mitafy masoandro ny volana eo amin'ny tongony ny kitana 12 eo amin'ny lohany zany dia maneho an'Israely vadin'Andriamanitra zany. An'Israely le vahoaka an'Andriamanitra. Zay zany ny saresiony le vehivavy mitafy masoandro ito. Ilay Israely vahoaka an'Andriamanitra izany. Ka eto zany ny zavatra hitantsika dia zao. Raha vao miresaka tsika le hoe vehivavy dia zao satria ny zavatra hitantsika eto dia miresaka hoe vady tsika hoe ny vehivavy dia hoe vadin'Andriamanitra. Ka amin'ny mahavady azy zay dia maninona nefa ny vehivavy? Ny vehivavy no maninona? Ny vehivavy no fécondé. Zany hoe ny vehivavy no maninona? Ny vehivavy no miteraka zany. Ka raha vao miresaka vehivavy zany tsika dia zao vady zany ny vehivavy ary ny vehivavy ihany koa no ino? No reny. Ny vehivavy ihany koa zany no reny. Ka ao anatin'ity lesona zay resahantsika ity zany amin'ny Apokalipsy 12 dia miresaka an'izay zavatra anankiroa zay izy. Miresaka an'ilay vehivavy amin'ny mahavady azy ary miresaka an'ilay vehivavy amin'ny mareny azy ihany koa. Jerentsika fa hitantsika zay eo amin'ilay Apokalipsy 12 ny andininy faharoa. Vakitsika ilay Apokalipsy 12 andininy faharoa dia zao ny resahany io. Apokalipsy 12 dia ny andininy faharoa. Dia ao nozy izy io. Sady bevoka izy ary mety jaza izy ka mitaraina satria marary fatratra efiteraka. Izany hoe ka ity vehivavy ity zany le vehivavy mitafy masoandro ity. Le ny volana eo amin'ny tongony manana satroboninahitra kitana 12 izy eo amin'ny lohany. Dia manino izy? Bevoka ozy izy ity vehivavy ity. Zany hoe bevoka izy. Ary mety jaza izy ka mitaraina satria marary fatratra efiteraka. Zany hoe bevoka be efa kaiky ho teraka izy ity ary efa mety jaza. Zany hoe fa tena marary ny fietsehan-jaza zany. Zany hoe fa marary efa mety jaza zany ty vehivavy ity bevoka ity. Ka ity vehivavy ity nefa lazaintsika fa ny fiangonana dia ny Israely zany le vahoaka an'Andriamanitra. Ka mety jaza amin'inona ary ty vehivavy ity? Iza zany io zaza ho akibony io mampety jaza anazy io zay fiteraka io. Manambara zany io ny amin'ny fiavian'i Kristy. Manambara ny amin'ny fiavian'i Kristy ny fampantenana ny amin'ny fiavian'ny Mesia zay amonjy ny Israely. Ka amin'ny fotoana zay hianandrany Israely an'izany hoe fiavian'ny Mesia zany. Zany hoe zavatra eo amin'ny Israely zany hoe fiandrasana ny fiavian'ny Mesia zany tena fanantenana lehibe mihitsy ho avy ny Mesia. Ary rehefa tena akaiky ny atombotra ny fotoana hiavian'ny Mesia zany dia inona zavatra ny ainan'ny Israely? Ny aina tao anatin'ny fampahoriana ny Israely. Satria nampahorian'ny fahavalo izy. Jereo zao ny Romanina nanjaka taminy na tsy aron'ny jaly mihitsy izy. Dia ny Israely tamin'izany andro zany dia nitaraina ny Israely. Mandra-pahoviana an'Andriamanitra ny andefasanao ny mpamonjy anay. Anafaka anay amin'ny zioga zay ataon'ny fahavalonay anay ny fampahoriana. Zany hoe io fampahoriana iainan'ny Israely io zany, io fanantenanan'le Mesia sy ny fiandandranan'le Mesia io zany le fietsehan-jaza. Mety jaza zany satria fa tena manantena izy. Satria ny olona nge rehefa mety jaza ny olona anankiray dia manino? Tsy andriny zay voaniny jaza ny eo akibony. Satria marary azy iny dia mitaraina izy, miolakolana izy. Miolakolana izy. Ka ity fahorian'ny zanak'Israely ity zany amin'ny fiandrasana ny Mesia amonjy azy dia ampitahaina amin'ilay vehivavy mety jaza izany. Ampitahaina amin'ilay vehivavy mety jaza. Dia jereo fa aty amin'ny Isaia 7:10 aty dia zany mihitsy ny ilazany anazy. Amin'ilay Israely manantena zany an'ilay fampanantenan'Andriamanitra ny amin'ilay Mesia. Dia hitantsika mihitsy zay hoe Israely mety jaza izay. Isaia 7:7 sy ny 9. Any amin'ny Isaia tsika mijery an'izay. Isaia 7:7, Isaia 7:7 ny 7 sy ny 9. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany dia iraviravy tanana ny rehetra ary ho kivy ny volony zanak'olombelona rehetra. Ka ho tora-kovitra izy fa nahitainana sy fahoriana no azo azy
ka hijalijaly tahaka ny vehivavy mety jaza izy satria ho talanjona izy ka ifampijery mitareny-delafo mitareny eo zany ahoana ozy izy ary noho izany ozy izy de raviravy tanana zany ny olona mety jaza zany eka tena malemy tsy azony ny ainy miolakolana mitomany vehivavy mety jaza angamba mahita an'izany za mba manambady any mba hitako koa ny vadiko ny ety jaza mitaraina mafy zany mety jaza ary noho izany de raviravy tanana ny rehetra ozy izy ary ho kivy ny fony zanak'olombelona rehetra ny vehivavy rehefa bevoka zany efa hiteraka iny tena mijalijaly mihitsy izy tena mafy zany za tsy hiteraka tsony mafy zany za tsy hiteraka tsony satria mafy le miteraka tsy andro zany zay terana de zao ve ny fahoriana mijaly za tsy hiteraka tsony de avy misy vehivavy mihitsy ary miteny rehefa eo akaikiny hoe le vadiny fotinao mihitsy zao rehetra zao zany mampahory ao zao fotinao zao zany tarainao izy ary noho zany ozy izy iraviravy tanana ny rehetra ary ho kivy ny fony zanak'olombelona rehetra ho toro akovitra izy fa nahitainana sy fahoriana no azo azy eo zany le fiandrandrana le fiaviany mesio de manahitaina oatra ny mety jaza ny zanak'Israely fa nahitainana sy fahoriana no azo azy ary ijaly tahaka ny vehivavy mety jaza izy samy hitalanjona izy ka hifampijery mitareny-delafo mitareny zay zany le toerana hoe araky le teneniny teo hoe fanahitainana sy fahoriana no azo azy hijaly tahaka ny vehivavy mety jaza izy ka ao anatin'le fiandrasana n'le fahaterahan'le zaza zay andrandraina iny zany de misy le fijaliana sy fampahoriana ao anatin'iny ao anatin'le douleurs de l'enfantement iny le enao marary ao anatin'le fiterahana iny zany de zao lasa misy doty eo anatinao ahoana ihany ty zaza ty ve ho teraka somatsara misy fanahina koa salama tsara ve le zaza atao anatiny any sao de mba tsy normalina le zaza atao anatiny any ary le fahoriana mahazo azy iny le vehivavy hiteraka iny miolakolana izy miolakolana tsy hitany zay asiany tenany amin'izy le miolakolana iny nefa de zao mbola tsy fatany zay zavatra hitranga manatena zany izy hoe mba ho teraka somatsara izy fa tsy fatany na nitarehan'le zaza raha tsy fatany de ohatr'izay mihitsy ny zanak'Israely ao anatin'le fahoriana zany ampijalian'ny fahavalo ny andrandra izy ny fahavalo mampijaly eo ny corruption ihany koa ny misy sy ny faratsiana rehetra nisy teo amin'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany de hoe rehefa ho avy ny Mesia de hamonjy an'izareo anafaka ny fampahoriana zay misy teo anivon'ny zanak'Israely zany ny zavatra nisy nefa de zao ao anatin'le fampahoriana iny de zao mbola fampanantenana ihany zay hoe ho avy zany n'ilay Mesia kanefa zay zao mbola tsy tonga izy fa mbola andrasana ka ny sary asehoan'le vehivavy eto zany de zao hoe mbola ao anatin'le fijaliana ao anatin'ny fiandrasana le zaza zay ho avy de ilay Mesia izany eo anatrehan'izay fanantenanany amin'ny Mesia ho avy zay de nisy famantarana hafa koa naseho tany an-danitra inona indray ty ny famantarana anankiray ty hitantsika teo zany le famantarana naseho anankiray na le fahitana anankiray miresaka ny am'le vehivavy fa amin'ny lafiny anankiray misy famantarana anankiray nomena ihany koa de eo amin'ny andinin'ny fahatelo zany naseho indray ty famantarana anankiray ty Apokalipsy toko 12 verina indray tsika ny amin'ny Apokalipsy zany Apokalipsy toko 12 de ny andininy fahatelo Apokalipsy toko 12 de ny andininy fahatelo ary nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra ka indro nisy dragona mena lehibe manandoha 7 sy tandroka 10 ary misy diadema 7 eo amin'ny lohany inona indray zany ty famantarana anankiray ty nomena ny lafiny anankiray zany naseho le vehivavy mitafy masoandro ny volana eo amin'ny tongony misy satroboninahitra misy kitana 12 eo amin'ny lohany ivehivavy hitantsika teo fa mety jaza e voateraka amin'ny kilany nefa ny fahitana anankiray koa nomena famantarana anankiray nanao hoe nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra de indro nisy dragona mena lehibe manandoha 7 sy tandroka 10 ary nisy diadema 7 eo amin'ny lohany dragona mena lehibe manandoha 7 sy tandroka 10 ary misy diadema 7 eo amin'ny lohany kode koa zany ity dragona ity izany ny zavatra misy anefa de zao raha vao mijery ny dragona io tsika de hoe iza ry dragona io zany hitantsika tariny jerytsika le dragona de zao hoe azafady hitantsika tariankilany jerytsika le vehivavy de hoe
ilay fiangonan'andriamanitra le vehivavy. Entona antsika hijery le dragona de hoe iza ndray ary ty dragona ity zany dragona mena lehibe ozy izy. De ary amin'ny apokalipsy toko 12 any ery amin'ny andininy ambanimbany io any de asehony hoe iza io dragona io andininy fasivy. Eto amin'ny andininy fasivy izy zany de asehony iza ty dragona ty. De zao ny tenenany azy. Ary nazera ilay dragona de ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo izao dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa dia niara-nazera taminy. Nazera ozy izy ilay dragona dia iza ilay dragona dia ilay menarana ela ilay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo izao. I dragona ity ke zany ity ilay antsoina hoe menarana ela dia ilay devoly sy satana aika satana zany ity dragona ity. Ka raha vao miresaka zany ianao hoe dragona dia satana zany zay resahana zay. Dia asakasaky ny olona moa zany zay mitondra zany anarana hoe dragon zany na manana anarana fivarotana hoe dragon zany. Ohatra zao reny le hoe manao kung fu reny de kung fu dragon. Zay zany asio kung fu dragon. Kanefa satana nge io dragona io. Io ny kôdiny satana io, io ny symbole ny satana io. Jereo rehefa tamin'ny mbola jeune mijery an'ireny film ohatrany hoe Bruce Lee reny zany. Bruce Lee dia antsoina ino? Petit dragon. Aza mba manaiky ataony zany na manao tatouage anao dia asianao dragon mitratra anao. Anisa zany ianao. Anio dragona io ianao zany. Jereo fa rehefa manao fety koa ny sinoa. Rehetra manao taom-baovao reny izy na misy fety ataony dia misy dragona hoentiny mandehandeha eran'ny tanàna. Mifaly zareo manao an'iny. Kanefa io dragona io nge io le antsoina hoe le menarana ela ozy izy. Io le antsoina hoe menarana ela. Aiza ny ahitantsika an'izay hoe teny hoe menarana ela zay? Any amin'ny Genesis ny ahitantsika an'izay hoe menarana zay nge. Jerentsika ty amin'ny Genesis toko 7. Genesis toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Any amin'ny Genesis zany izy mitondra n'io anarana hoe menarana io zany le satana. Genesis toko voalohany toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Dia ahoana ozy izy? Toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Ary ny menarana dia fetsy noho ny biby rehetra izay nataon'Andriamanitra, izay nataon'i Jehovah Andriamanitra. Ary hoy izy tamin'ny ravehivavy, anky, efa nataon'Andriamanitra hoe azo hinananao ny hazo rehetra eo amin'ny saha, fa hoy ravehivavy tamin'ny menarana, ny voan'ny hazo eo amin'ny saha dia azona hinanana ihany, fa ny voan'ny hazo eo voan'ny saha kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe azo hinananareo na tendrenareo izany, fa andreo maty ianareo. Ary hoy ny menarana tamin'ny ravehivavy, tsy ho fatotsy akory ianareo, fa fantan'Andriamanitra fa amin'ny andro izay hinananareo azy dia hiratra ny masonareo koa tahaka an'Andriamanitra, ianareo halala ny tsara sy ny ratsy. Eto zany izy le ahitantsika zany amin'le endrika menarana zany satana eto. Dia izy nanino? Izy no namitaka an'ireo ray aman-drenitsika zany tany am-boalohany. Namitsaka ireo olona voalohany tany am-boalohany, anino? Andika ny lalàn'Andriamanitra ka nitondra azy ireo ho amin'ny fahafatesana. Ahoana ozy izy hoe ny menarana ozy izy dia fetsy noho ny bibidia rehetra izay nataon'Andriamanitra. Zany hoe teny satana zany dia tena fetsy io satana io. Dia hoy izy tamin'ny ravehivavy, anky efa nataon'Andriamanitra hoe azo hinananao ny hazo rehetra eo amin'ny saha. Fa hoy ravehivavy tamin'ny menarana, ny voan'ny hazo eo amin'ny saha no azona hinanana ihany. Voan'ny hazo eo voan'ny saha kosa efa nataon'Andriamanitra hoe azo hinananareo na tendrenareo zany, fa andreo maty ianareo, ny raran'Andriamanitra zany, ny didin'Andriamanitra hoe azaky ty ianareo azy io. Nefa satana zany navitany taona any Eva na i Adama anino hihinana an'io voankazo voarara io. Dia ahoana ozy izy satana andininy faefatra? Ary hoy ny menarana tamin'ny ravehivavy, tsy ho fatotsy akory ianareo, fa fantan'Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy dia ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo.
voafitany raha mandrentsika taloha ny zava-dehibe de ty amin'ny bokyny apokalipsy ity zany de zao aseho eto aseho an'Andriamanitra amintsika zany hoe ny fisiany satana hoe misy satana misy zany satana zany ary teneny mihitsy hoe izy ilay mpamitaka ozy izy ilay namitaka an'izao tontolo zao jereo tsara ngeo am'le andininy fasivy rehefa nijery sika amin'ny apokalipsy toko fasivy jerentsika le apokalipsy toko 12 de ny andininy fasivy de ahoana ozy izy ary nazery le dragona de le menaran'elo zay atao hoe devoly satana izay mamitaka izao tontolo izao ilay mamitaka izao tontolo izao isan'ny tena mpamitaka zany izy ka ny zavatra anankiray mantsy de zao hoe ezahana zany aseho amintsika raha eo anivon'izao tontolo zao ezahana aseho amintsika hoe tsy misy zany satana zany fa zany satana zany c'est un mythe inona moa zany mythe zany hoe angano zany zavatra ohatrany hoe zavatra firon'ny fotom-pisainanao fotsiny zany fa zavatra tsy misy zany fa ny baiboly eto zany de maneho antsika hoe misy io satana io miexista tokoa io ary io no mamitaka an'izao tontolo zao fa tsy mita zany io tsy angano tsy zavatra fironina io de ny apokalipsy maneho antsika eto hoe izy ozy izy le maninona eo amin'ny andininy fasivy teo izy le mamitaka izao tontolo izao ka satana zany rehefa miseho amin'izy mampamitaka azy de zao izy tsy miseho amin'ny mahendrika ratsy anazy hoe puissance maléfique izy hoe tena zavatra tena faran'izay ratsy izy tsy zay ny fomba isehony tsy tonga de zay ny isehony fa ny endrika zay isehony de amin'ny endrika tsara satria ny endrika mantsy zay osehoantsika am'izao fotoana zao raha maneho ny satana amin'ny resaka croquis reny na amin'ny resaka dessin na amin'ny resaka image asehoantsika zany hoe sary asehoantsika de hoe ny devoly de manana tandroka de lokona menamena koa le devoly de miaraka amin'ny foritra izy zany miaraka amin'ny foritra iny izy maranitra iny de ny nifiny maranitra ny tarehany mampatahotra ohatrany hoe endrika monstre zany ny anehoana ny satana fa tsy zany mihitsy nylazan'ny baiboly ny satana fa io satana io mbola ho resahantsika io rehefa avy eo fa io satana io de zao manana endrika tsara io satana io manana endrika tsara io satana io ka i satana zany de miseho arak'le tenenina azy teo hoe mpamitaka izao tontolo zao izy le mamitaka izao tontolo zao izy ka am'izay famitahana zay de miseho amin'ny endrika izy il se déguise zany miseho amin'ny endrika miafina izy tsy ny tena miseho amin'ny tena toetrany izy na amin'ny tena maharatsy azy fa amin'ny endrika tsara ny isehony amin'ny asa tsara ny isehony eo anivon'ny fiarahamonina izy no manosika ny olona anao resaka ohatrany hoe fihavanana zany ampiavana anisan'ny tena manao an'izany mihitsy satana anisan'ny tena manao asa soa izy reny hoe cause sacré reny zany asa masina hoe daotsika anao an'izao fanampinany mahantra manao anao école anao an'izao ao ambadiky reny izy jereo tsara raha mitenitsika hoe mety betsaka indray no tezitra amiko eo de ahoana de lazainao fa ny asa tsara ataonao zany lazainao fa avy amin'ny satana ohatra zao miteny hoe miresaka ONG reny zany reny zao manao asa soa de mety hiteny amiko nareo zany hoe lazainao fa asan'ny satana zany no asa ataonao za tsy miteny anareo an'izany fa miresaka ny toetra ny satana eto hoe satana de miseho amin'ny endrika miafina ao ambadiky ny asa soa izy ao ambadiky ny asa masina izy mihitsy ny tena mitondra ny olona hiavana fa ao ambadiky an'izay de zao l'illusion zany na hoe ny sary asehony aty ivelany de ohatrany hoe mitondranao amin'ny tsara kanefa ny zavatra teny hitondrany anao ao ambadika zao hitondranao amin'ny ratsy ny zavatra hitondrany anao zay no mampamitaka azy satria ny tany an-danitra aza ange maro tamin'ireo anjely no voafitaky satana fa vao mainka aveo fa tsika ety an-tany mbola iresaka mikasika an'izay tsika rehefa aveo mbola iresaka mikasika an'izay tsika rehefa aveo ka ieva zany izay mihitsy ny namitahany aneva teo raha mijery tsara tsika ahoana ny fomba namitahany aneva arak'le teneniko atsika teo hoe mampiseho anao zavatra tsara izy kanefa ny ao ambadika mitondranao amin'ny zavatra ratsy de izay mihitsy no nitondrany aneva jereo tsara nge ny zavatra teneniny aneva raha raisitsika leo andininy fadimy
ahitantsika le fitaka nanaovany any evy. Zao ny teneniny eo amin'le 15 raha raisitsika le Genesis teo. Genesis 7:7-15. De zao ny teneniny. Ahoana ozy izy? Fa fantan'Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy, le voankazo voarara zany, dia ahiratra ny masonareo ka tahaka an'Andriamanitra ianareo alala ny tsara sy ny ratsy. Ny zavatra asehon'ny Satana eto zany de zao hoe asehon'ny Satana hoe raha mandika ny didin'Andriamanitra io ianao de mahasoa anao izany. Jereo nge zany le fitaka hitondrana zany de zao hoe raha dikainao ilalàn'Andriamanitra io de mitondra anao amin'ny soa izany, satria le fandikanao le didin'Andriamanitra de zao ahafantaranao ny tsara sy ny ratsy de hitovy amin'Andriamanitra ianao. Jereo zany fitaka lehibe zany. Izany hoe désobéir à Dieu est une vertu. Zany hoe ny fandikana ny lalànan'Andriamanitra izy de zavatra tsara izany. Lozange zany daholo de tena voatarika tamin'izany izany koa no hoentin'ny Satana mitahana antsika. Asehony antsika hoe mahasoa anao nge ty zavatra ty. Jereo asa soa nge zao zavatra zao, nefa ny eo ambadika an'izay misy fandrika lehibe eo, ka raha vao tsy malala ny Satana ianao de ao ianao ny raisina zany. Ka araky ny boky Apokalipsy de zao, ny Apokalipsy zany mampafantatra mihitsy, averiko tsara le izy hoe io Satana io de misy io fa tsy zavatra fironina io, hoe firon'ny fiangonana io na firon'ny kristianina io, fa misy io personnage io ary tena miexista io. Il existe bel et bien en personne zany toy hoe misy Satana zany. De raha mijeritsika zany manao hoe eto amin'le Apokalipsy 12:7 mijery an'le hoe le dragona izy verenantsika vakiny kely le izy teo, Apokalipsy 12:7 verenantsika le izy teo, Apokalipsy 12:7 de ahoana izy izy teo? Ary nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra ka indro nisy dragona mena lehibe manando 7 sy tandroka 10 ary nisy diadema 7 eno amin'ny lohany. Dragona mena lehibe manando 7 sy tandroka 10 ary misy diadema 7 eo amin'ny lohany. Ty sary inoana ny dragona ity zany zay lazaina fa mena lehibe izy aloha voalohany indrindra, manana loha 7 izy ary manana tandroka 10 izy ary misy diadema 7 izy eo amin'ny azafady averiko tsara le izy teo. Dragona mena lehibe manando 7 sy tandroka 10 ary misy diadema 7 izy eo amin'ny lohany. Io zany ny sary anehoan'ny Satana eto. Zany hoe mihoatra no le sary n'le resaka hoe bibilava zany resana eto hoe dragona mena lehibe izy. Manana loha 7 izy, manana tandroka 10 izy. Misy diadema 7 izy eo amin'ny lohany izy. Ka inona indray ary ny hevitra an'izany zany? Satria kode zany io endrika anehoan'ny Satana eto. De efa nianatra tsika tany amin'ny kode, nianatra tsika tany amin'ny symbole. De raha vao miresaka tsika hoe tandroka, de inona ny dikan'ny tandroka tany amboalohany rehefa nianatra ny kode tsika. Raha mijery zany tsika hoe tandroka de inona ny dikan'ny tandroka? Ny dikany hoe tandroka de mpanjaka zany ny dikany. Raha vao miresaka hoe tandroka de mpanjaka. Eto nefa izy miresaka hoe tandroka 10 izy. De ity tandroka 10 ty nefa nia, taiza no nahitantsika an'izy ty? Tany amin'ny Daniel no efa nahitantsika anazy ty. Vakitsika kely anie izy ty fa any amin'ny Daniel nenony anazy io. Daniel 7. Daniel 7. De ny zavatra hitan'ny Daniel tany de nahita biby mahatsiraviny Daniel. De io biby mahatsiraviny hitan'ny Daniel io any amin'ny 7 de manana ny tandroka 10 io ilay biby mahatsiraviny. Raha raisitsika zany Daniel 7 de ny andininy 7. Andininy 7. No ny afaka izany dia nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ary indro nisy fahefatra, biby mahatsiravina sady matanjaka sy mahery indrindra ary manana nify via lehibe izy. Ny hinana sy nanotaota izy ary ny sisa tsy laliny
dia nososen'ny tongony ary hafa noho ny biby rehetra teo alohany izy sady nanana tandroka folo ity biby matsiravina ty ozy izy dia zao ny inana ozy izy sy nanotaota izy ary ny sisa tsy laniny dia nososen'ny tongony ary hafa noho ny biby rehetra teo alohany izy sady manana tandroka folo zay le mahatonga hoe ny bokyny apokalipsy sy ny bokyny Daniela dia zao tsy azo sarana io satria mitovy ny zavatra zay resana io ka ty dragona mena ity zany zay manana tandroka folo ity dia io ihany le biby mahatsiravina zany ary amin'ny Daniela toko fafito fa zao mbola iresaka be zany tsika mikasika an'izy io hoe inona ny hevitra an'io tandroka folo io zany fa ny hevitry ny tandroka aloha amin'ny araky ny fampianarana zay araky ny kody zay efa nianarantsika dia zao hoe mpanjaka no hevitra ny tandroka zany efa nianarantsika io tany ambolohany tsy verenantsika etsony mikasika an'izay inona koa ny zavatra hitantsika io mahitatsika hoe isa fito araka le voalaza teo zany eo am'le apokalipsy hoe manana loha fito izy manana loha fito izy ary misy diadema fito koa eo amin'ny lohany zany manana loha fito izy dia inona ny hevitry nisa fito ao anatin'ny kodiny bokyny apokalipsy na hoe ny symbole zany nisa fito dia zao hoe isa masina nisa fito na atsona ihany koa isa amin'ny fahafenona nisa fito zany dia zao manome hoe isa masina na hoe isa amin'ny fahafenona ka ity endrika an'ilay dragona ity zany zay manana loha fito ity zany dia maneo an'ilay toetra zay hoe surnaturel an'ilay dragona izany maneo le toetra tsy ara-boajanahary an'ilay dragona satria le toetrany dia zao hitantsika tareo hoe nanotaota izy na mamiravira izy zany hoe ty saresehony amin'ity zany amin'le manana loha fito ty dia zao hoe c'est le mal absolu no asio eto le ratsy amin'ny endriny amin'ny fahafenona zany no aseho amintsika eto amin'ny endriny amin'ny fahafenona inona koa ny zavatra hitantsika amin'le hoe lokomena satria mena ny lokon'ilay dragona ny hevitry ny lokomena dia zao hoe raha zany no hevitra ny hoe lokomena ao anatin'ny symbole zay nianarantsika raha vao miresaka hoe lokomena antsika dia raha no resahan'izay ka eto nefa zany izy dia zao hoe io lokomena io zay ananany dia zao mampiseho le toetrany zany araka le voalazantsika teo hoe izy tena mamiravira zany ary mampahory mamiravira sy mampahory ny devoly mamono faty maneho le toetran'ilay dragona zany ilay lokomena hoe mamiravira izy mampahory izy mandringana izy manimba izy izay zany ny sareseo an'ilay lokomena hoe an'ilay devoly izany ity dragona ity nefa ny dia zao araka ny lesona raha mamaky tsika eo am'le andininy fa 12 toko 12 azafady apokalipsy toko 12 raha mamaky tsika eo am'le toko 12 eo am'le andininy fa-efatra tapany faharoa vakitsika kely izy io apokalipsy toko 12 ny andininy fa-efatra tapany faharoa le tapany faharoa no raisitsika zany fa tsy manina vakitsika mihitsy izy manomboka eo am'le andininy fa-efatra ary ny rambony dia manala ny apatelo ny kitana amin'ny lanitra ka manjery ireno amin'ny tany ary ny dragona ozy izy nijanona teo anatrehan'ilay vehivavy efiteraka mba handrapaka ny zanany raha voateraka inona zany ny zavatra tena tanjon'ity dragona ity zany hoe ny tanjona n'izany dia zao amiravira ny zaza zay ateraka ity vehivavy ity zay zany ny tanjona izy io zany amiravira ny zaza zay ateraka ity vehivavy zany io vehivavy io zany hoenjehany io vehivavy io ary ny zanany dia zao ho aripany ny zanany satria izay ny tanjony devoly zany ary ny dragona izy nijanona teo anatrehan'ilay vehivavy zay fiteraka mba hatrapaka ny zanany raha voateraka ka manomboka eto zany ny zavatra hitantsika zao raha mijery ny tantara zany tsika dia zao hoe voafitina zany le lesona eto hoe
ny tanjony dragona zany sy ny zavatra ho ataony de zao iady izy amin'ilay vehivavy, iady izy amin'ny taranany, iady izy ny am'izay ateraky ny vehivavy. Eo zany ny sary asehon'le dragona eto. Ny sary asehon'ny dragona de zao hoe iady amin'ilay vehivavy izy sy ny zanany ary ny taranany. Satria raha vo hiteraka le vehivavy de izay mihitsy miandry izy andrapaka le zaza zay ho ateraky le vehivavy. Zany hoe misy ady ataon'le dragona zany amin'le vehivavy. Ny zavatra misy anefa de zao io ady io nefany tsy hoe teto tany zany vo nisy io ady io, fa izy io ady io de zao efa nanomboka tany an-danitra io ady io. Io adin'le dragona amin'ilay vehivavy io zany tsy hoe teto tany io vo nanomboka, fa tany an-danitra io de efa nanomboka io ady io. Satria raha miresaka atsika ny devoly de ny zavatra mety hoe tonga ao tsaintsika sy ho resantsika de zao hoe eto amin'ity tany ity ny misy ny ratsy, fa any an-danitra tsy nisy ratsy, tsy nisy ratsy tany an-danitra. Fa ny satanana ny dragona de zao problème kosmika ny dragona. Zany hoe problème ho an'ny lanitra sy ny tany ny dragona, fa tsy problème ho an'ny tany rery ihany. Satria tany an-danitra no nanomboka ny ady tamin'ny dragona fa tsy teto tany. Zany hoe io adin'ilay dragona eto tany amin'ilay vehivavy io zany efa nanomboka tany an-danitra izy io, fa tany ny etombohan'ny ady. De hitantsika eo amin'le tapany voalohany zay eo amin'le 14 raha verenitsika vakina le 14. De ahoana izy 12 ary ny rambony de manala ny apatelon'ny kitana amin'ny lanitra ka mandrera ireny amin'ny tany. Le dragona zany de lazaina fa maninay koa manana rambony koa le dragona. De hoy izy manao hoe ary ny rambony dia manala ny apatelon'ny kitana amin'ny lanitra ka nanjera ireny amin'ny tany. Inona ary ny zavatra resahany eto? Inona io kitana zay nazeran'ilay dragona io tamin'ny tany, tamin'ny alalan'ny rambony? Inona reo kitana reo? Raha vao miteny hoe nazerany tetỳ amin'ny tany de hoe taiza avaiza zany izy no nanjeran'ireo tetỳ an-tany, avy any an-danitra zany. Zany hoe tany zany ny toerana nisy azy. Ka alohan'ny resantsika an'izay de zao hoe ny rambony izy no nananjerany ny apatelon'ny kitana tamin'ny tany. Inona indray ary ty rambo ty zany kodeko zany le izy. Inona indray ny hevitra n'le rambo izany? Ny hevitra n'le rambo zany de zao hoe araka ny anarana ny anarantsika de hoe mpaminany sandoka. Raha vao miresaka hoe rambo anao amin'ny soratra masina de maneo mpaminany sandoka na hoe mpaminany mampianatra langy. Jerentsika zay amin'ny Isaia 7 jerentsika kely an'izay. Isaia 7:3 sy ny 4. Isaia 7:3 sy ny 4. Isaia 7:3 sy ny 4. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ka dia ho fongorin'i Jehova amin'ny Israely indray monja ny loha sy ny rambo sy sapandrofia sy ny zozoro. Ny loholona sy ny manakaja no loha ary ny mpaminany izay mampianatra langa no rambo. Ahoana izy? Ny mpaminany izay mampianatra langa hozy izy no rambo. Ka raha vao miresaka zany ianao hoe rambo, tsy hoe rambo fa rambo. Tadidiko mihitsy taloha tamin'ny mbola kely zany nivoaka zany hoe film hoe Rambo zany. De nisy rahavaviny bebe anay zay. De hozy izy tamin'izany tsy nivoaka ny Rambo de misy hoe Rambo 1 de mivoaka indray Rambo 2, Rambo 3. De hozy izy tonga tany an-trano ka izy moa le avy any ambanivohitra reny zany. De hozy izy zay nambanandeha niakatra tany oraka izy satria rehefa mamoaka titre amin'ny vidéo tamin'izany rehefa amin'ny vidéo eny amin'ny lalana eny de mampisy mivoaka ny film Rambo 2 la Rambo 3 loza raka izy
mivoaka ao ny misy rambotelo mivoaka ao any misy ramoroa mivoaka na rambotelo de mezan'ny ankizy filma nge zany ry bebe film zany fa ty tsy ramboa zany ty fa rambo ty lay satana io zany hoe inona ry ty rambo ty de hoe le hoe mpaminany mampianatra lainga ao izy mpaminany mampianatra lainga ka zao ho resahantsika kely ny fanazavana an'io hoe inona ny rambo any satana ihany koa zany hitantsika fa izy le mamitaka n'izao tontolo zao fa ho resahantsika zay fa tapitra ny fotoanantsika de eo no anoizantsika ny lesona amin'ny tapany ariva izany voninahitra ao n'Andriamanitra rery ihany hiaraka hivavaka sika amarana ny fotoana Jehovah Andriamanitra ray io mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao misaotra ray fa noho ny fahasoavanao dia afaka nianatra ny teninao zahay namantatra ny amin'ny zava-miafiny amin'ny soratra masina raha nahita izay le vehivavy mitafy masoandro ny volana eo amin'ny tongony kitana 12 eo amin'ny lohany ay maneo an'ilay Israely vadinao zany Andriamanitra maneo le vahoakanao zany jery koa zay teo nahita hoe le dragon le menarana ela ka ile devoly sy satana tompo hoe dragon ilay mamitaka ny tontolo zao misaotra ray nampafantaranao anay ny zava-miafy ny teninao raha mbola noho izany zay amin'ny tapany manaraka iny de ny fanahinao koa mbola hiasa aminay tanteraka ny sitraponao de raina mandrak'izay ny anaranao raha io de ray ny anaranao Kristy io ny anaran'i Jesosy nandratanay izany vavaka izany ray teto anatrehinao amen de manao velomantsika indray ary mandra-piona indray babay daholontsika rehetra She